Raha tokalasy tomboko vavy ara-manasanao anaraka ny vaovao ohatra amin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy Belandre Mazava miarabanao. Miarabanao Abraham Razafy, miarabantsika rehetra mpanaraka ny vaovao ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Ny vaovao nisongadina ho an'ity androany ity miverina mamahivainy fahatapahan'ny herinaratra amin'ny faritra maro eto Andrenivohitra mahatratra adiny 9 ny fahatapahana ho an'ny fiavitatafika. Miverina misavovona indray ny fako raha nita amin'ny toerana maro eto Andrenivohitra tsy haritra fa nanomboka ny faran'ny herinandro teo nanomboka ny toby ireo fako fotoana tsara ny fanangonana nataon'ny SMA. Eo amin'ny taranja tsy pika Nedibe notoloran'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika Marbonahitra ireo atleta malagasy nisongadina niatrika ireo lalao iraisam-pirenena tamin'ny fotoana ity. Farany dia nisorona teo amin'ny toerana ny sekretera jeneraly ny antenimieran-dolona teo aloha ary nosoloana ny Randriatina Jean Charlin androany natao ny famindram-pitantana teo amin'ny sekretera jeneraly Irontoto atao amin'ny lapamaitso Anosy. Andindin-bavao avy hatrany ary miverina mahavaivay sy mampitaraina ny maro indray ny fahatapahan'ny herinaratra amin'ny faritra maro eto Andrenivohitra tato anatin'ny andro maromaro izao. Maharitrady ny fahatapahan-jiro ny tanànan'ny Ampitatafika raha ny fitarainan'ny mponina adiny iray raha fohy indrindra ny fahatapahana toy ny Analakely sy ny manodidina ny laza ny minisitra Pia fa ahina misy ifandraisany mifanakorontanana ny fitomiana-bahoaka ny fahatapahan-jiro ny faran'ny herinandro teo nanazava kosa ny Jirama Omaly fa nisy olana ny famatsiana ny tambazotra iraisana ny tanànanarivo ka niteraka ny fahatapahan-jiro fahobe tamin'ny atsasaky ny tanàna n'Antananarivo milaza indray ndraiky ny manoloana ny firongatry ny fahatapahan-jiro ireo sombavambahoaka miloko volomboasary hoe Mara Donavolo Miranty teny Tsimbazaza. Niteraka atezeran'ny mponina fihetsiketsehana fanapahana lalina sy fandorana kodiarana ny fahatapahan-jiro lavareny ny faran'ny herinandro lasa teo. Hita miverina sy mamafindray ny fahatapahan-jiro manerana ny Renivohitra tato anatin'ny andro maromaro zao raha manome tety andro ny Jirama amin'ny fotoanan'ny delestazy mifandimby tapaka amin'ny ora tsy voafetra sy fepitaona tsy voafetra ny herinaratra amin'izao fotoana izao hoy ny fitaraina ny mpanjifa. Misy fotoana tapaka dia ohatrany taloha ihany. Tsy mifiry izao ny fahatapahana. Indray misy adiny efatra, misy adiny iray dia miverina. Dia ahoana izany izao ny fomba handaminana fiainana ohatra hoe mipasoka akanjo, mahandro sakafo raha mila jiro amin'ny jiro tapaka? Ny aloha izany sakafo saribao ihany fa ilay asa mandraraha mampiasa panneau solaire izay sendra tapaka ny jiro. Misy faritra tsy niaran'ny fahatapahan-jiro teo aloha fa lasa miaina izany amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny eny Manakambahiny, misy ity Mpanety Volo ity mampiasa herinaratra izy amin'ny asany ary voahelingelina ny asany noho ny zava-misy. Amin'ny party arivariva foana izy manomboka tapatapaka. Le fahatapahan indray misy fotoana izy vetivety ihany ohatra hoe 15 na 20 minutes dia misy fotoana izy maharitra adiny iray adiny roa. Izay zany ny ela indrindra tety fa ny ankoatr'izay loatra mbola tsy nisy hoe naharitra ela loatra. Atany zany tsy dia raha isika mihitsy satria isika mampiasa chargeable daholo ny ampiasaintsika fa rehefa amin'ny hariva maizina eny ihany isika vao somary mijaly kely satria ilay jiro ampiasaina tsy mampiasa panneau isika fa jiro ny Jirama ampiasaintsika. Iza mitranga raha ohatra ka fa misy voasola ny ilany dia tsy maintsy miandry ny sitrapony aloha. Zay. Maharitra adiny 9 ny fahatapahan-jiro ho an'ny tanàna Ampitatafika raha ny fitarainan'ny mponina ary anisan'ny faritra mizaka ny fahatapahan-jiro tena ela ihany koa ny eny Ambolokandrina. Indro miatoana ny fahatapahana ao anatin'ny andro iray tsy miverina mandramaraina ny jiro amin'ny fahatapahana faharoa. Le hoe fahatapaka jiro zany. Tena mijaly, tena sahirana, tena tsisy zavatra azo atao mihitsy zany rehefa hoe tapaka ny jiro. Fa dia isaky manomboka amin'ny atoandro amin'ny 12 jusqu'à amin'ny 15 heures any. Dia ao aorianan'izay manomboka amin'ny 7 parabarain'ny andro. Nefa ahoana ny faktura ny Jirama? Faktura ny Jirama tena miakatra isan'andro. Raha hatrizay izao ny jironay eo amin'ny 7 000 ariary eo ohatra.
dia amin'izao izy lasa tafakatra 20,000 ariary. Manatoy vakana ihany koa ireo rantsy samihafa maneho ny atezeran'ny mpampiasa herinaratra noho ny fahatapahan-jiro eny anivo ny tambazotra serasera. Niaran'ny fahatapahan-jiro faobe ny teto Andrenivohitra omaly ka nahatonga izany. Nanazava kosa ny JIRAMA omaly fa nisy ny olana famatsinana ny tambazotra iraisana Antananarivo ka niteraka ny fahatapahan-jiro faobe tamin'ny antsasaky ny lanana Antananarivo. Dia lalinana foana dekaleka mihitsy zany no latsaka zany ka natarika MTT zany hoe lakôty Antananarivo dia manontolo. Namerina izahay dia teo amin'ny tamin'ny 7 sy 30 minitra zany dia ny latsaka fanoloany indray ilay linina avy any dekaleka zany dia hatramin'izao zany mbola tsy tafaverina dekaleka. Milaza fa manaraka akaiky ny zava-misy ary andrainy andraikiny manoloana ny fironkatry ny fahatapahan-jiro ireo solombavambahoaka miloko volomboasary hoy Mara Adona Volamiranty, solombavambahoaka teny Tsimbazaza. Ny ambaratonga ny mahasolombavambahoaka dia mazava ho azy aloha voalohany dia miaino ny feoan'ny fitarainan'ny vahoaka mahita, mahatsapa ary tsy hipetra fotsiny fa mijoro hatrany izahay amin'ny aditsy andraikitra iantsoroanay. Makasitraka. Miverina misy savovona indray ny fako raha ny hita amin'ny toerana sasany eto Antananarivo renivohitra amin'izao tsikaritra fa nanomboka ny farany herinandro lasa teo no tena nanomboka ny toby ireo fako fotoana ny tsara ny fanangonana fako nataony SMA noho ny fitakiana izay nataon'izy ireo. Misy ihany ireo anivon'ny SMA mandroaka fako fa mandeha moramora izany ho ireo miasa amin'ny fanangonana fako. Nilaza izy ireo fa mora ny manangona ireo fako ireo rehefa mandeha amin'ny ara-dalàna ny tombontsoa izay takiny izy ireo. Gracien Andrea Tsitoerina, Ivo Rasata. Manomboka mitobe indray ireo fako amina toerana maro eto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny 5 andro izay. Raha tsy ahivina dia nitsahatra nanomboka ny farany herinandro teo ny fandraofana fako ataon'ireo camion mpitatitra fako eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra noho ny fitokonan'ireo mpiasan'ny SMA. Anisany hotakin'izy ireo moa ny karamambany rehefa ny asa mafy hoy izy ireo. Misy ihany ireo mandroaka saingy mandeha moramora izany ka antony fitobian'ireo fako be dia be ireo raha ny fanazavana. Le io ndray zany ny olana amin'io zany le resaka le mbo tombontsoanay mbo tiana hitakina satria le resaka knap za hosti ny karamanay efa hita mifandrakana fa tena ambany dia ambany efa le asa enjana be. Io zany tian'le mpiasa mbo takina mihitsy io zavatra io. Misy ihany mandroaka zany fa ohatrany hoe mandeha moramora zany miandry an'le fitakiana. Miandry an'le valiten'le mbo efa nandefasana taratasy mantsy any ambony any. Dia mbo miandry an'le izy hoe tafiditra ve zay sa ahoana. Rehefa mandeha amin'ny ara-dalàna kosa ny fanomezana ny tombontsoa dia vetivety ny anangonana ireo fako ireo raha ny fanazavana trany. Io tsisy herinandro dia afaka satria za eo amin'ny SMA anananay daoliny izay rehetrarehetra. Ndray ihany fotsiny zao raha ohatra ty mahavita vakapito zay miaraka amin'ny trax. Tsisy dikanay manao amin'io rehefa mandeha ara-dalàna ny tombotsoan'le mpiasa. Vokatra ireo fako mivangongo ireo dia maloto ny rivotra, miteraka olana ara-pahasalamana, fa ihany koa miteraka faty antoka ho an'ireo mpivarotra manodidina. Mbalo amin'ny tanàna fa zany nerana koa avy raha teo dia tsy hita izay maro. Lasa manao kasibosy ta efa nanao? Manao kasibosy satria le aretina koa atahorana ihany fa eto le fitadiavana. Fa tsy mampitsoaka client le hoe? Tsokaka kilian tsy mahazaka an'izany fa zay tsy maintsy miaritra an'izany. Efa nisy ny fifampiresana nataony ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ireo mpiasa teo anivon'ny SMA ary efa miverina tsikelikely amin'ny fanangonana ireo fako ny SMA raha ny hitatitra avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Nisy 10 ireo fepetra vaovao takin'ny kafa no efa tomombana amin'izao amin'ny kianjan'ny Bare Madagasikara izany ireo tompona andraikitra rehetra ny atomombana 100 ireo fepetra ireo mba ahafahana mahazo ny fankatoavana avy amin'ny kafa. Etsekilan'izay dia atao lara-pahamehana amin'ny fampiasana ny kianjan'ny Bare ireo atleta hoy ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nanao fitsidiana ity kianja ity androany niaraka tamin'ny ankoro miermanana sy fetrandremana anjara. Ratsahivona teboka valo no fepetra vaovao no takin'ny kafa tamin'ny volana febroary mila ho arenina raha dia azo fangatovanà ny kianja Bare. Efa nroso tamin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ny fepetra vaovao takin'ny kafa ireo tompona andraikitra rehetra ary 900 ny asa ankehitriny no vita. Mila mifiraisakina ireo tompona andraikitra rehetra amin'ny sany ity kianja ity ministra ny tanora sy ny fananjahantena. Araka izany ara-entana ny rehetra
amin'ny fahazona ny fankatoavana avy amin'ny kafo iatrany ny fanazavana ka hoy zay androany aminareo hoe efa any amin'ny 770 nireo recommandation reo no efa tanteraka aloha kanefa ny zanady zany ministera tsy onona amin'izany fa zay moa nangatahana mpitantana ny Barea ny KBM hoe aloalohantsika alefaso aloha ny rapport d'expertise satria zay ny antanatohatra tsy maintsy hoarahantsika ho alefa zay no angatahana amin'ireo amoaka ny rapport d'expertise nireo fanatanterahana nireo fepetra anaky valo misy amin'ireo moa mbola andala mpamaranana marina fa maika atsika fa tsy mila mirotoroto koa ao anatin'izany dia ilaina ny fampiresahana ilaina ny fanakalozan-kevitra ary indrindra mila mitovy ny fomba fijery ny acteur rehetrarehetra atao anatiny ato. Ny mitomarika amin'ny fanaovana laharam-pahamehana ny atleta amin'ny fampiasana dikanzy ihany koa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Misy anao atao ahoana ny resaka fampiasana an'ity amin'ny lafiny hafa napetraka foana nomboka nandray ny asa tanatin'ity ministera ty ao fa ny priorité ny laharam-pahamehana voalohany dia tsy maintsy ny fisitrahany atleta malagasy anty kianja izay hitantsika ity vola betsaka no laniny fitondram-panjakana ho anty ka aleo ny atleta aloha hisitraka voalohany anty kianja ity amin'izao ny federnia discipline sasany mangataka ny ampiasana ny efitra zay mbola malalaka azo anaovana infrastructure tsara atao anatin'ny fefy misy ny Barea fa manino moa tsy azo rosoana zany dia zany anisan'ny fanatsarana tokony ataontsika satria ity symbole national dia aloha mampiasa an'ity satria fa averiko foana misy ny zavatra andoavam-bola misy koa ny zavatra tokony ampiasaina mamem-pona atao. Didina ifotony hijery ny fivoaran'ny asa fanamboarana teny amin'ny kianjan'ny Barea androany ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny solitena ny inspekteur ankafo sy ireo mpiara-miasa eo anivon'ny kianja Barea. Taranja tsy pikanety be notoloran'ny filohan'ny fanavoazana ny Repoblika Marbonahitra ireo atleta malagasy nisongadina niatrika ireo lalao iraisam-pirenena tamin'ity taona ity tsy fandresena ara-patanjahantena fotsiny tanteran'ireo atleta ireo fa fanamafisana ny fametrahana ny anjara toerana Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny filohan'ny fanavoazana ny Repoblika nankasitraka ny mpitondra fanjakana izay naneho ny lanja ny fanatanjahantena eo amin'ny politika fanavoazana Madagasikara ny teo anivon'ny federasion ny taranja tsy pikanety be Romy Armanana fetrandre mananjara. Toesin'ny filohan'ny fanavoazana Repoblika tao iavoloa ireo atleta malagasy nahazo vokatra ny afaka tamin'ny taranja tsy pikanety be disy mifanolorana maro-boninahitra izay natao mariky ny fankasitrahana sy fanorizam-boninahitra ilay solitena ny firenena navita nanandry raha avy ny vonam-pirenena nitondra avy nara Madagasikara ireo atleta ireto teo amin'ny taranja tsy pikanety be izay natao tany Roma ho an'ny olon-droa miaraka lasy vavy ny volana septambra lasa teo. Ny sokajy tanora kosa tany Espaina ny volana Oktobra. Nanambara ny filohan'ny fanavoazana fa na dia eo aza ny tsy fahampiana sy ny tsy fisiany ny fitaovana dia mbola mavita mitondra vokatra Madagasikara. Miakatra avy ny vonam-pirenena hatrany ny atleta malagasy ary isaorana manokana izy ireo nandray anjara sy niarany asa na hafanana azo izao vokatra izao raha ny fanazavana. Miainao anatin'ny tsy fahampiana fa hoentin'ny fitiavana ny fanatanjahantena dia mahazo vokatra foana antsika malagasy. Izay fitavan-tanindrazana zay no takidy firenena ty hoentsika any amin'ny zavatra rehetra fa raha mampiseho mahay mampiseho atao fitavan-tanindrazana zay tsika amin'izay zavatra rehetra ataontsika dia mandroso ty Madagasikara ty. Mitondra avo ny vonam-pirenena nareo rehefa nahazo an'izay vokatra zay na ny voalohany na ny faharoa na ny fahatelo dia mitondra avo ny vonam-pirenena any amin'ny firenena hafa atao politika manokana mihitsy io fanatanjahantena io satria iny no hoentiny mampahalala n'izao tontolo izao. Ankasitraka ny mpitondra fanjakana izay naneho ny lanja amin'ny fanatanjahantena eo amin'ny politika amin'ny fanavoazana Madagasikara dia teo anivony ny federation ny taranja tsy pikanety be. Fandarana manokana anasana ny solomavim-bahoakany Madagasikara voafito tao amin'ny distrika Anambato Finandrahana. Razafin-drabary Richard. Manana rano zany ny any amin'ny commune ray. Misy rano ao, misy masoandro ao, misy rivotra ao. Zany hoe sady afaka misitraka hydroélectrique atsika no afaka misitraka énergie solaire ary afaka misitraka éolienne. Any amin'ny commune ray. Fa ny zavatra misy amin'izao dia manao demande ianao aty amin'ny ADER aty Antananarivo. Zay vao afaka manangana zany ihany. Fa raha zany dia atao hoe tsy ara-dalàna.
dia andao ovana le rafitra zany hoe omena ny commune ny fahafahana mame alalana ny olona eo aminy hoe raha misy hitany fa misy ririndranao tokony anaovana jiro dia aleo le commune sy ny conseil communal no manao délibération dia hoe tataminareo areo dia mampidi-bola ho an'ny commune koa izy hoarahinao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alarobia 9 novambra 2024 aorian'ny vaovao. aza misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara fa dia hoarantsika reny izao fampalalam-bavao izao izay fandarana manokana nasana Andriamatoa solombavam-bahoaka voafidy tao Ambatoa Finandrana rehefa avy eo no anarantsika izay fandarana manokana izay hiopana bebe koa amin'ny tontolo ambanivohitra ny fambolena sy ny fiompiana. Ny marovoay kosika amin'ity vaovao manaraka ity tokony ampiarina ny didina voakany filakevim-panjakana amin'ny famerenana fividiana ben'ny tanàna ao marovoay izay miteraka korotana any an-toerana ny tramin'izao ho ny candidat Dali izay ilany ben'ny tanàna tamin'ny vokatra navoakany CENI. Tokony tsara amin'ny asan'ny ben'ny tanàna izay nanao amboletra fa lanina nandritra ny fividianana faranteo hatrany ity candidat ity ary tokony averina araka ny didina voaka filakevim-panjakana ny fividianana ben'ny tanàna noho ny fahatsapana tsy fahatomombanana tamin'ny fividianana ben'ny tanàna tao marovoay raha ny nambarany. Mangataka amin'ny ministra ny atitany sy mba hapetra io didy io ny candidat Pifaniana nanany endry PDS ao marovoay. Ity candidat antsoina hoe Dali ity no lany ben'ny tanàna ny marovoay. Nandritra ny famoahana ny CENI Mahajanga, ny voka-pifidianana ben'ny tanàna, faranteo, ny vadika nefa ny vokatra tany amin'ny fitsarana, miady amin'ny fanjakana, ary ny mpifaniana tamin'izay candidat IRD no lany. Nampiakatra andraraty aninivo ny filakevim-panjakana ny candidat Dali, ary ny vokany didy, faverina ny fifidianana ben'ny tanàna ao marovoay. Matoa ny Conseil d'État nametraka ny famerenana ny ady tany amin'ny fitsarana dia hita fa ny zavatra tsy nilamina tao ary ho ambarako aminao eto ny voalohany ka hatramin'ny farany. Nandeha zahay taty amin'ny Seremve, taty amin'ny Fokotany, taty amin'ny commune dia nandresy Andriamatoa Dali. Niakatra tany amin'ny CENI, mbola nandresy ihany. Ny azoma le 19 niantso amin'ny président-ny tribunal administratif amin'ny tenao. Dia ny teny izy hoe mbola tsy miova monsieur le maire fa mbola ianao no ato. Dali numéro 5 tompo dia lany amin'ny ara-dalàna fa noho ny antony nataon'ny président tao anatin'ny tribunal administratif ary io président ny tribunal administratif io président dia niteny tamiko mihitsy hoe miala tsiny monsieur le maire rehefa namoaka ny didy fitsarana le 21 dia nanatona anazy ahoana ty fivadian-javatra ty monsieur le madame le président dia niteny tamiko izy hoe miala tsiny monsieur le maire fa vo nitsindry politika izahay. Tsy nanaraka ny didy ny candidat IRD ary nanao amoletra niditra ny commune Marovoay amin'izao fotoana izao, mangataka amin'ny ministra ny atitany ampiatra ny didina voaka ny filakevim-panjakana nametraka PDS satria tsy mifanaraka amin'ny didy nataon'ny candidat Pifaniana izay mety hiteraka fikorotanana eo amin'ny vahoaka ao Marovoay ity fidiran'ny candidat IRD ho ben'ny tanàna ity. No tsindry politika nahazo amin'ny président to dia niteny mihitsy izy hoe mampiakary ianao ary zay nitorinay azy tsy baiko ny député mihitsy. Conseil nameny président tribunal ny tribunal administratif hoe mampakary ianao any amin'ny Conseil d'État fa resinao io. Zay Andriamatoa ministre ny atany mialatsiny fa malahelo loatra fa miakatrakatra ny feo dia miangavy ianao na ianao merina fidianana tout de suite na eo metraka ny PDS. Tsy misy idiran'ny solombavamboaka ny Marovoay ny famerenana ny fifidianana fa ny filakevim-panjakana no nandray ny fanapahan-kevitra ho hiatrany Dali candidat ben'ny tanàna ao Marovoay. Otsika anaraka ny resabe. Ny page 24 dire 7 fitsarana tsotra no itsarana ireo olona ambony hoy ny filoha ny colonel Mikael Randrenirina izay nanambara tamin'ny mpanao gazety Rusiana fa eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany no itsarana ireo tompon'andraikitra ambony voaroaroy amin'ny kolikoly fa tsy amin'ny fitsarana avo ary efa nomena toromarika ny manam-pahefana. Namafisy ny fananeo ny ady ataon'ny fanjakana amin'ny kolikoly izany miaraka amin'ny famerenana ny vola voaroba ohatra amin'izany ny rararaha mambravatomanga. Lazany koa fa mamaly ny fitakian'ny tanora izy votoana monja ny fepitoan'ny mpiasany fa narenana no misy eto Madagasikara
fa tsy teteza mity ary isy fifampitenena nasionaly amin'ny maharitra ny hoavy. Ny pejy Itosy Antananarivo Atsimondrano, Marobiby Itosy, vehivavy iray ny hotsahan'ny trano omaly alina tamin'ilay orambe, voatototra tany adiny 2 vao tavala tao, tsy tanany ainy mankahery ny fianakaviany. Ny vondrona vaovao fildinfo ofisialy trano iray tao Atsimotsena sabotsy namena no nirodana tamin'ny ampahany vokatry ny rotsakorana omaly alina, soa ihany fa tsy nisy naratra na ainana fohy. Tonga teny toerana mpamonjy voina ary nanentana mponina eo anivon'ny commune mba hitandrina sy hampandre avy hatrany raha misy tranga mapy ayay mandritra ny fotoam-pahavaratra. Ny pejy vaovao 24/7 nogadraina eny an-tanimora ny renikely ny Miguel. Nahiditra ponjavonjy maika tamin'ny alatsinainy teo eny an-tanimora ny renikely ny Miguel izay zazalahy kely 9 taona novononina ny 7 taona antsy teny tsara faritra Tsimbazaza. Lehilahy iray mpiara-monina nahiditra eny Tsiafa. Nandritra ny fiandrasapaty izy no nanantona ny vata mangatsiaka ny Miguel ary ny teny irery ny fona teo mamela aletsya tsy fantatro hoe ialahy ilay izy mifona za Andriamanitra raha ny teniny. Ilay renikely voalaza fa nampitsaly Miguel tamin'ny nikarohana ny Miguel dia izy no nanondro ilay toerana hoe andao jerena atsy ambadika atsy ary tena tao tokoa ny nahitana azy efa tsy nisy aina intsony. Mbola nisy olona roa hafa ehina amin'izao raharaha izao ka napetraka eo ambany fanaramaso ny fitsarana. Amin'ny 12 Desambra kosa ny famitorana lalina. Ny pejy 24 heure mada mitoy hatrany ny fanamboarana ny tetezany mahavavy ao Ambilobe. Ny pejy colonel Andredrina Mikael Rantabe Sud naneho ny atezerany ny vahoaka izay tsy mankasitraka ny fomba fiasan'ny CP chef de poste avancé de la gendarmerie ao Rantabe. Voalaza nandritra izany fa maro ny fanarota-pahefana nataony ty tombona ndraiky mpanjakana lehibe ny jandary ao amin'ny poste avancé Rantabe ity ka nampitrotra ny vahoaka. Ny analany ity chef de poste ity moa ny tanjon'ny vahoaka noho ireo fanarota-pahefana nataony raha nambaran'izy ireo. Fijoroana vavolombelona maro samihafa no nitranga androany sy nataon'ny mponina. Ao ny nahazo daroka tamin'ny tsy anantony satria nahita vatosoa ka tiana nalaina ankeriny ilay vato izay nafara tamin'ny fidirana hopitaly. Nambaram-ponina ihany koa fa tsy misy ny famarinana ny ao fa na mitory na toriana dia tsy maintsy mandovola. Fijoroana vavolombelona nataon'ny ray aman-dreny iray izay nilaza fa vehivavy nisy nanolana rehefa nitory dia samy afaka vola be na ny mpitory na ny toriana izay vao nalefanody. Mbola ato ihany koa ny feo izay nilaza fa tsy misy prefet, tsy misy beny tanàna afaka mifeny zandary satria maleo tena ny zandary ka afaka manao izay tiany atao. Fomba fijery izay nagaga ny mponina. Maro moa ny resaka niseho ary noraiketina antsary. Tonga tany toerana ny mpitondra fanjakana izay nitarehany lefitry ny lehibe ny distrika sy ny commandant de la compagnie de la gendarmerie nijery sy nanadiadiny raharaha. Efa ela no nampitaraina ny vahoaka ny Rantabe tamin'ny fomba fiasan'ity chef de poste ity ka androany voavaky ny ady ka ny afara tamin'ny fidinana an-dalambe. Afatra zanaky ny ampelezan'ny Rantabe ny anoloana tsy misy atakandro ny chef de poste sy ireo zandary miara-masy amin'ny rehetra tsy misy atakandro. Mariana fa tampilaminana ny sehoniny izy ireo izany fihetsiketsehana izany. Ny pejy Poussy Best hitako dia zaraiko vao miara-miady amin'ny kolikoly eny amin'ny anteny mera am-pirenena. Mitaky ny analana ireo andin-dalàna milaza fa tsy azo enjehana ireo mpitaky hetra ireo solombavam-bahoaka. Laza ny mpikambana ao anatin'izany izay sady filoha-lefitra misahana ny Tananarivo irenivony terim-panjakana ity ny député Fetra Ralambo Zafimbololona fa fanomezana vahana tsy maty manoty izany. Mitaky koa ity député ity ny tokony anaovana fanadihadiana ireo sefokotany eto an-Tananarivo sy nalafainganana ny fividanana filoam-pokotany. Ny pejy ny Timi Prilitsi any ivelany eo amin'ny ray alina ariary eo ny kilao ny tantoerana rina fotsiny eny amin'ny RN5 ary efa vidina 3,000 ariary ny garaba. Jereo vahaolana fa fatiantoka no iainany tantsaha amin'ny CAP arina io.
androany no nataony famindram-pitantanana teo amin'ny sekretera jeneraly teo aloha sy ny sekretera jeneraly vaovao ao amin'ny anteny mirandoolona samy mpiara-miasa eo anivon'ity androm-panjakana ity avokoa ireo tompon'andraikitra roa ireo vonina nitanteraka ny asa hosahaniny eo anivon'ity androm-panjakana ity sekretera jeneraly vaovao raha ny nambarany entitra kosa ny filohan'ny anteny mirandoolona nilaza fa mila mahay miaino ny tompon'andraikitra apetraka eo amin'ny toerana ary mila manokatra ny maso ihany koa mba ahita ny manodidina. Zora Bartson, Ismaël Andrianzafniaina. Omaly nivoaka ny noty nanala tamin'ny toeran'ny sekretera jeneraly teo aloha Razafindrazay, Mirana sy ny sekretera jeneraly vaovao Randriatina Jean Charlin avy hatrany ny tanteran'androany tao amin'ny efitrano fivoriana ary teo anatrehan'ny mpikambana eo amin'ny birao maharitry ny anteny mirandoolona sy ny mpiara-miasa rehetra eo amin'ity androm-panjakana ity ny famindram-pitantanana teo amin'ny tompon'andraikitra rotonta. Amboadidy ary anatanteraka ny asa apetraka eo anivon'ity androm-panjakana ity ny sekretera jeneraly vaovao Randriatina Jean Charlin raha nambarany vonina hiaro ny tombotsoa ny androm-panjakana sy ny mpiara-miasa rehetra. Tsy andraraka ilobiando zahay ary manome toky anareo fa anome ny heritsaina sy heriko amin'ny fotoana rehetra anatotosana ny adidy makadiry napetraka aminay. Dia misaotra ary mankasitraka ny sekretera jeneraly taloha ary manary soa azy amin'izay mety mandraikitra omena azy any aoriana. Misaotra indrindra amin'ny zava-bita rehetra teto amin'ny anteny mirandoolona. Ary ny farany dia mitodika antsika mpiara-miasa rehetra avy tao aminareo ary tsy maintsy miverina ao aminareo. Nanomboka 2001 isika nirery ateto nahita ny mafana nahita ny mangatsika mety sy tsy mety ny arahana teto. Avatra mafonja no nomeny ny filohan'ny anteny mirandoolona ny sekretera jeneraly rotonta tsy faran'izao tontolo izao hoy izy ny fanesorana amin'ny toerana mpafanokafana sehatra hafa indray raha nanome havatra ho an'ny sekretera jeneraly teo aloha ny filohan'ny anteny mirandoolona. Mila mahay miaino sy manokatra ny maso ary mila samandray fanapahan-kevitra ihany koa ny tompon'andraikitra amin'ny sehatra goavana tahaka izao hoy kosa ny filohan'ny anteny mirandoolona tamin'ny sekretera jeneraly vaovao tsy mora ny andraikitra sahanina ary mila fahavononana hatrany. Ianao zany zao nampiandraikitra an'izay andraikitra zay. Ny olona tompon'andraikitra dia manana kapasité d'écoute sady mahasary manova an'izay sy nety. Satria, oui Alfred de Musset, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est ici, ici. Frère, nous connaissons jamais Antaniev, Zozef, on appelle j'ai fait le paquet, démagogie, ça populisme, ça m'a j'ai fait le paquet, tu vois, j'ai vélo, tout le fait le paquet. Ça y est, il faut faire tout le genre. Fanzakana, nimtunja fanzakana, si fou, atdo. Le bon sens qui est la chose du monde la mieux partagée d'après Descartes. Tous les fanzakana fassent fou. Ça y est. Tiens, na miarabano, ira choualo. Solona ihany koa araky ny noty ny talemsana ny arabola eo anivon'ity androm-panjakana ity. Tonga teny Tsimbazaza teraka ny fenitra sy ny fandaminana amin'ny fandraisan'izy ireo ny toerany mahasolom-bavambahoaka azy ireo minisitra telo rahavavy teo aloha tamin'ny fitondrana Rajoelina tsy mbola nanaiky resaka sy hanao fanamarana politika aloha izy ireo androany sy nivoaka omaly ny fanapahana nataony fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana mamerina azy ireo amin'ny toerany solom-bavambahoaka amin'ny distrika nalan'ny azy avy. Faritry ny lalàna
dia ny fiverenanay telo mirahavavy izay voafidy ao amin'ny distrika ny Nosvarika, ny Fianaratsoa voalohany ary ny Vohibato dia nivoaka moa ny didiny HCC omaly ny verenanay mandraindray ny andraikitra ny voalazan'izay didy arrêt izay dia mazava tsara levé aloha ny suspension an'ilay ny asanay tany amin'ny gouvernementanay dia ny faharoa miverina izahay mandray ny andraikitra mahasolombavambahoaka dia ny fahatelo mitsahatra ny andraikitra ilay député ny solotoerana teo aloha. Izay ny voalazan'io didim-pitsarana io ary ny raisina ihany koa ilay fangatahana ny famerenana anay arak'izay teo anivon'ny HCC. Izay zany aloha ny voalazan'ny didina voaka ny HCC izay. Ny manarak'izay ny amin'ny lafiny politika ny olazainay angambany aloha androany dia ny hoe manatanteraka izahay aloha ny fenitra rehetra, izany hoe tonga eto amin'ny androm-panjakana izay itoeran'ny demokrasia dia mandray ny andraikitra manao an'izay dingana amin'ny fenitra izay izahay dia mazava ho azy tsy maintsy hisy ihany ny fandraisana firesahana sy fampitam-baovao mahakasika ny hoe aiza ho aiza fa velao aloha izay mba hipetraka tsara ny toeranay dia avy eo izay afaka miresaka indray lafiny ara-politika. Ny androany dia ny arifenitra amin'ny lafiny administration, ny arifenitra amin'ny hoe fanajana n'ireo ray aman-dreny rehetra, isan'izany ireo lehibe ny androm-panjakana misy ato dia mametraka an'izay aloha izahay androany. Mpanao gazety efa voakitra keva misehatra ny fitrandrana vaovao sy famokarana fandarana ny tale général ny ORTM vaovao nandalina ny ara-teknika mikasika ny famitana vaovao avy lavitra na dia mbola tsy nisokatra toy izao aza ny teknôlôjia mila manaiky omena torohevitra sy mahay mandray traikefa mba horearea ny aina manjery mpanjakana ny mpiasa rehetra ao amin'ny ORTM raha nambara ny tale généraly Lemana Élysée mila mifanampy sy mifanohana kosa ny mpiasa rehetra eo anivon'ny ORTM ministra ny serasera sy ny kolotsaina Gaskara Fenso satria mpitarika fotsiny ihany ireo no tendrena ireo. Sorapartsona. Tsy vahiny eo misehatra ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety ny tale général ny ORTM vaovao Lemana Élysée ary efa niasa teo anivony haino amanjery pirenena nandritra ny 12 taona. Manana traikefa amin'ny informatika sy famokarana fandarana manerana Madagasikara i Lemana Élysée tale général ny ORTM vaovao ary betsaka isika rehefa mafantatra ny fandarana vokarany. Voatendro tale général ny ORTM na office de la radio-télévision malagasy nandritra finan-kevitry ny ministra ny alarobia 7 novambra lasa teo izy ary omaly no toto-saina ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny tale généraly teo aloha. Ny fitiavana ny asa fanaovan-gazety no antony dirany tao amin'ny haino manjeram-pirenena tamin'ny taona 2014 ary niezaka nanampotra kefa sy nandalina pamokarana fandarana sy ny asa fanaovan-gazety. Ampiakatra avo ny lenta ny ORTM ny tena narezana ivelatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ORTM manomboka izao raha nambarany. Ho tsara ny kalitaon'ny sary ho azony isa tokantrano atsoatsy araka ny fampanantenana nomeny ny tale général vaovao. Tsy mpanao politika fa miara-miasa tamin'ny mpanao politika foana hatramin'izay ka tokongamba monsieur le ministre diso misafidinao raha ohatra ka nametaka tenanay ho tale général ORTM. Tsy hoe andriamatoa ministre dia isovana ny qualité-ny sary no fitaovana ananany ORTM dia isika traikany anetokatantsika ny qualité ny TVM izay mampimenimeny raha Facebook ohatrehoana tsy mazika izy fa misy zavatra no kititsika ho ampiasantsika dia tsy hoena iova ny qualité-ny sary tokany etokatantsika raha ohatra ka resilatra amin'ny traikefanana ny tale général vaovao ny ministra serasera ary avakifaninana tsara fahita lavitra avy any ivelany ny télévision pirenena no io traikefananan'io hoy Gaskara Fenso. Imreare tena aminareo amin'ny tale général ORTM io fa raha boketra izay mineny io ana oza hoe afaka rotaona dia hifaninana amin'ny TF1 sy hoe fahitalavitra ngeza be any ivelantsika satria manana ambition na tale général tsy ankanazy raha voalohana tany dia oza hoe tsy diso safidy satria tsy politika anaty gavaneo
fanompo ary 12 taona izy nefa tao atoky amantsana matokaritra. Nanatrika ity famindram-pitantanana omaly ity tao amin'ny Avorianosy ny olona mahonjy Hugues sy ny filohan'ny anteny mera-pirenena teo aloha Jean-Marc Sarakoto Mamonjy ary ireo fikamanana samihafa avy any amin'ny faritra Menabe. Raha ransitsiny raha hipetraka ny aiao randreniana mirasina lorana loragasy manoloana ireo resabe amin'ny nivoan'ny fanendrena azy hoteleny televizionna malagasy tsara ao amin'ny asa korany anambarany nanitra ny lahateniny tamin'ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny tale mpisolotoerana teo aloha. Tsara ao amin'ny asa koa hoy randreniana miora asina lora na loragasy izay tafapetraka amin'ny fomba ofisialy hoteleny televizionna malagasy. Raha tsy ahivina nisan'ny teraka resabe teo amin'ireo mpanao gazetiny TVM sy ireo mpikirakira tambazotra an-tserasera ny fanendrena azy teo amin'ny toerana io. Rary ny sitsiny raha hipetraka ny ayay amin'ny masarobidy ny televizionna malagasy hoy loragasy taleny TVM. Eniko, hitako, reko ny ayanareo ary rary ny sitsiny izany. Raha ny zavatra nyresahan'ny ministra, ny zavatra nyresahan'ny tale général teo, ny zavatra resahan'ny tale général vaovao dia tena sarobidy izany televizionna malagasy izany. Noho izany hafetrika any rary ny sitsiny raha misy an'izay ayazay aminareo fa zavatra tokana ihany no lazaiko. Tsara ao amin'ny asa koa. Iasa no alehako eto. Rehefa miteny hoe asa izay nefa dia tahotrany tsy efa nirery. Ka manantena atsika rehetra hiaraka hifanolo-tanana hanao an'izay fanavozana izay. Misokatra ho anareo ny varavaran'ny braoako na mifiry mipetraka ihany koa ny numéro telefonako dia afaka miantso isika rehetra raha ohatra misy tolo-kevitra amin'izay hoe fanatsarana ny televizionna malagasy sy ny zavatra rehetra manodidina amin'izay. Samy naneho ny fahavonona ny tondra fanatsarana eo anivony ity. Hainao manjerim-panjakana ity avokoa ireo mpitantana vaovao eo anivony ORTM sy ny RNM izay anisany nanao ny famindram-pitantanana androany ihany koa. Ny fanatsarana ny kalitaon'ny sary, ny feo sy ny fandaharana no anisany hojerena manokana. Vonona merina ny fahatokisan'ny malagasy amin'ny hainao manjerim-panjakana ihany koa izy ireo raha ny nambarany. Ireto indray ny vaovao tapatapany androany. Efa roa taona nisy ny vonto eo amin'ny lohan'ireo fanomezan-tsotsosolon'ny Irina avy any Antsirabeka niteraka fivotosana ny atomasony. Efa natao fitsaboana rehetra tany Antsirabeka tsy maintsy nakarana ty Antananarivo izy hodidina. Nanao antso avy ny vadiny tady fanampiana satria tena tsy misy intsony eo ampelantanana. Za moa izany vadiny raha fanomezan-tsotsosolon'ny Irina izay marary, manana tsy fahasalamana izany. Dia izay moa izany olona trany Antsirabe dia nitsaby tany Antsirabe izay dia tsy vita tany Antsirabe moa fitsaboana fa tsy maintsy miakatra aty Antananarivo. Dia izy io tsy maintsy mila didina nefa n'izay tena tsy manana ny eo ampelantanana, tena tsy misy ka mba mangataka tolo-tanana sy fanampiana amin'izay tsara sitrapo rehetrarehetra eto tokoka mba ahafahana manao izay fandidiana izay. Dia izay moa izany manana numéro 1 mivola 038 97 658 54 izay misoratra amiko raha soary manana dorety moa izany vadiny dia mba mangataka antsoavo amin'izay tsara sitrapo rehetrarehetra tompoko izay malala tanana rehetrarehetra eto dia makasitraka meloha tompoko amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonareo. Voatendry ho lehiben'ny fileovana vaovao na préfet ny Merinarivo Andriamator Andriambovonjy Tahiriasina Mathieu araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia 20 novambra teo. Nandimby ny préfet ny Merinarivo teo aloha Andriamator Manakiraina Valery izay voatendry ho préfet n'Ambatondrazaka. Itsika dia tokana ny toromarika manao izay mampandeha araka ny tokony ho izy ny raha-panjakana sy ny fiainam-bahoaka ka miantso ny rehetrarehetra ny fanometana ao anatin'izay ezaka amin'ny fampandehanana araka ny tokony izy izay. Totosa teto Merinarivo androany alarobia 20 novambra ny fifamindram-pahefana teo amin'ireo tompona andraikitra ireo natrehan'ireo manam-pahefana sy tompona andraikitra isa-tokony ato amin'ny faritra Itasy. Tokony andray anjara amin'ny meeting d'athlétisme ny 20 novambra ho avy izao ao La Réunion Uralisy ny Irina Marthe saingy tsy lasta tamin'ny ora afarany. Nanankery ny tapakila fiaramanidina tokony andehanany nefa nahazo viza.
raha ny resaka mandeha dia nosoloana olo-kafa ny toerany kanto tsy nahazo viza io olona io. Efa nanampy azy ny avy anivon'ny polisy pirenena malagasy satria lany daty ny pasporiny ka sady nila vola no nyvonjena natao maika. Raisy ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izy nanamorana ny fandehanany saingy mbola tsy lasa ihany. Mitondra fanazavana ny filohan'ny federation'ny ny atletisme Raison Dominique izay nanambara fa dia tena tafiditra anatin'ny lisy ny atleta mandeha sy delegasiona misa 9 tokoa iralisy ary nahazo tapakila sy visa. Tapakila izay avy amin'ny mpikarakarana ny organisateur avy ao La Réunion. Nambarany fa tsy manana alalana anafoana na an'olo ny billet na tapakila ny federationny. Manana billet ny chef de délégation, ralisy manana billet. Ary zay le resabe teo hoe lasa ny chef de délégation ve ny billet ny ralisy. Tsy marina tompoko zany satria manana billet ny chef de délégation fa tsy manana visa. Ary ralisy aty aminay ny billet. De ny antony zany tsy avy amin'ny fédération malagasy ny athlétisme tsy zay ny organisateur fa ny La Réunion zany no misy tsy nanao confirmation io tsy fantatra zany zay antony satria zany izahay zany dia mbola manamafy hoe tsy avaty amin'ny fédération reo olona telo zay lasa reo tsy ny lista navoaka amin'ny fédération ka zay zany no zavatra tiana io mariana hoe teraka resabe io tsy olana avaty amin'ny fédération tsy nandahanany ralisy fa olana avy amin'ny organisateur zany zay mbola ho antenenay hoe maninona no misy tsy olona vao amin'ny fédération nefa mamena billet confirmé fa le olona tena hoe atleta amin'ny fédération izay matomatesana ny fédération zany mandefa ny olona rehetra io any anaty meeting. Tsy nanana ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana na ny plan sectoriel i Madagasikara nanomboka ny taona 2024 ny CONAMEPT rary no izy raha nitotongana ny firenena nanomboka ny taona 2024 totsaina androany ny fikeonandom-pirenena ho an'ny fanabeazana entina anomanana ny fandrafetana ny PSE 2024 2024. Abraham Razafy ary Fitrakoto Manal. Anatin'ny ezaka fanampirenena dia ndraikitra lehibe ao amin'ny fanjakana ny tanora ary mpiara-miombona antoka ny fametrahana rafitra ara-panabeazana maritra. Manoloana ny olana mbola miseho toy ny tsy fitoviana amin'ny faritra ny tsy fisian'ny foto-drafitra sa ampy ny fianan'ny tany fiverenana an-tsekolony ary ny elanelany eo amin'ny fiofanana sy ny tsena misy dia ilaina ny fifampiresahana mivelatra sy andraisany rehetra anjara. Ny PSE na ny plan sectoriel de l'éducation vaovao dia hikasika ny fanabeazana fototra, fiofanana teknika sy arakasa, fampianarana ambony sy ny fikaroana sertifika ho kojakoja anatsarana ny kalitao fidirana ho an'ny rehetra. Fanavoazana ho an'ny firenena zany aloha satria fototry ny fandrosoan'ny firenena ny fanabeazana. Ity tsokevitra hoentina eto ity dia hoentina ny fandrafetana ny drafi-panabeazana vaovao satria efa lany andro ny teo aloha lany tamin'ny 2024. Raha 2024 ny lany andro 2024 zany tsy nisy drafitra, tsy nisy plan sectoriel. Dikan'izay tsy gagitsika raha toka mirefarefa ny firenena. Mila zany tsika drafitra matipaiky dia anisan'ny tsokevitra hoentina eto zany hoentina any amin'ny famolavolana ny drafitra mitondra makany amin'ny fanovana ny fanabeazana zany le nouveau plan sectoriel lakotsiny teny frantsay zay voarafitra ao anatin'ny vanim-potoana ny 2024 hatramin'ny 2024. Adidin'ny fanjakana no mametraka fanabeazana ho an'ny rehetra ao ny Colonel Gervais André Miarsopa no olotsaina ambony ny fanavozana. Manana andraikitra feno amin'izay ny fampianarana zany hatrany fotony araka le voalaza sika teo. Tsy eo manana andraikitra fotsiny fa tena hoe manery misy izy ny ray aman-dreny mba hampiditra ny zaza ampianarana aloha. Dia manana andraikitra koa izy ho an'ireo mpampianatra ary manana andraikitra feno koa amin'ireo infrastructure amin'ny fampianarana. Eo ihany koa moa zany ny zavatra mifameno amin'ny fampianarana dia ireo mpiara-miombona antoka zay. Ny azo ambara dia ny ministera anaky telo amin'ny fampianarana no misolo tena fanjakana. Dia amin'izao forum zao moa zany zay iresahana ny hoe fanavaozana dia hitasika anato ramatoa ministre ny miandraikitra zay zavatra zay. Dia eo moa izy ny azy hoe ny fampianarana fotsiny fa ny fanavaozana ray manontolo misy zany dia ndraikiny zany zany hoe hiasa mafy izy atoato andray zay fanavoazana rehetra ho atao eo. Totsaina ny maraina teo ny fikaonan-doam-pirenena ho an'ny fanabeazana karakarain'ny CONAMEP dia niaraka tamin'ny CELCO sy ny GNZ.
fa manana otrika rena afaka ampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ny tanora Madagasikara saingy tsy voatrandraka ara-dalàna izany. Mamorona karazana samaro ireo sehatra roa ireo fa indrindra ahafahana mampienina ny fanafarana ireo karazana vokatra afaka vokarina eto Madagasikara raha toa ka misy ny tohana ahafahana mitrandraka izany. Ilana noho izany fampirisihana ny tanora hitodika amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny fandinana ireo vokatra ireo iantoana ny fampandrosoana raha ny fanazavana. Manana otrika rena afaka trandrana amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana i Madagasikara olana nefa ny fironan'ireo tanora amin'ny asa broka tsy jereny ireo sehatra roa azo trandrahana ireo. Ankoatra ny famoronana asa ho an'ny tanora, anambetsaka amin'ny fahafahana Madagasikara mampiena miandalana ny fanafaran'ireo entana ilaina fiainandavanandro izay afaka vokarina eto an-toerana, ny fampirisihana ny tanora hitodika amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny fitodiantsika amin'ny fiompiana sy ny fambolena no zava-dehibe indrindra satria mpakatena ara-tsakafo maninona tsika no anafatra vary, maninona tsika no anafatra katsaka, maninona tsika no anafatra zavatra maro ary ao anatin'izay rehetra izay dia ny fanafaran'entana zany betsaka eto amintsika noho ny fanondranana ka dia tena miteraka olana goavana io. Anko tsisy vahaolana mihitsy eto Madagasikara raha tsy manokatra kokoa ny vahoaka malagasy. Raha ny tomban'ireo fikambanana iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara, mahatratratra any amin'ny 3.5 tapitrisa hektara ny tany mbola azo volenina, manodidina ny 2.1 tapitrisa hektara isan-taona ihany anefa no voaasa sy voavoly ara-dalàna raha ny tombana trandy. Fa i Arfinoana sy Laetitia indray no arahantsika ato anatin'ny dingana voalohany amin'ny Petit Chef en duo. Arfinoana sy Laetitia dia mpinamana mpandray anjara ato anatin'ny Petit Chef en duo. 10 taona sy 12 taona izy roa vavy ary nisafidy nikarakara vary sy laoka ovy mifangaro trondro. Entsiketsika ho izy roa vavy dia 20 minitra manenjika ny vary sy laoka miampy ny fikarakarana ny ramboasary sy ny lasary concombre. Ampy ny fanafaingana izany fikarakarana izany ilay olon-dehibe mipetraka teo akaikin'ny mpitsara izay manoro-hevitra amin'ny hevitra ankilany ireo tokony ho ataon'ny ankizy ka isan'ny mahasaritra ity dingana voalohany hatrehan'ny mpifaninana tato anatin'ny Petit Chef en duo ity izany. Fampiderana mpitsara fa efa zatra manao ny asan-dakozia ny tena tanjon'ity dingana voalohany ity. Na eo aza ilay 20 minitra mikarakara hatramin'ny fandrosoana ilay masaka eny am-pitsara dia isan'ny manampy ny hafainganana nahandro ny fampiasana moko gaz satria tsy ela ny fahamasahana izany na hoe manampy ny fitsitsiana ihany koa ny moko gaz. Raha iverenana ny seho nentin'ny Arfinoana sy Laetitia tao an-dakozia dia tsinjo fa efa tsara homana izy roa vavy amin'ilay hoe Petit Chef en duo fa tsy nanamora ny fiomanana nataony nefa ny fahamakiana ny lay sy ny hoe isan'ny voalohany sedra ireo mpitsara sy ny kamera voalohany ny fanodinan'ny fandaharana i Laetitia sy Finoana. Nitondra fahasarotana izany kanefa tafavoaka ihany na dia niotra ary ny ora ho an'ny fikarakarana ny trondro sy ny ovy ary bol renversé. Manasantsika niaraka ny voambolana. Voambolana hoe mankorera indray no izahana afantarina ny tena dikany amin'ity androany ity. Korera na borera ny fototeny. Ny hevitry ny hoe mangorera dia lazana olona tsy mahavitrika fa osaosa sy malaindaina. Iretarika aminy koa ny hoe miadam-pandeha na koa hoe bodaka raha hitarina ny heviny. Amin'ny teny frantsay ny azo antsika anazy dia hoe lambiné na lent na koa hoe paresseux na mou arakaraka ny fehezanteny ampiasainy. Voambolana izay azo tenenina ohatra rehefa amin'ny teny malagasy ato anatin'ity fehezanteny ity. Rehefa mikarakara taratasy ny anivon'ny birao-mpanjakana dia mahavelom-bolo ny fanehatra amin'ny mpiasam-panjakana mazoto satria mahazatra kokoa mahita azy ireo miasa mangorera na koa hoe mbola anoro-tokantrano hamelona vady aman-janaka ka tsy tokony angorera amin'ny fanomanana fiariana ireo tanora. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Raha te aomby sy iotrany hafa dia fadio mangorera sao mantsy dia gaga rehefa nanongona anao izy. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy itenenana asa sy olona tsy mahavitrika fa osaosa sy malaindaina ity voambolana hoe mangorera ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagasikara.
zaretsika naraka ny eo ara hoe Choco. Produit sucré, Choco Pearls, comme sexe nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, vanillanao. Noltrawana. Moteur. Action. Efa ela zay a. Efa ela mihitsy zay hoe propisine fa tsy tanteraka mihitsy fa zao vao tena tanteraka amin'izay. Gainao tsy propisine kely? Tonga dia anao mihitsy ako ny kafay le. Ao maillot de. Salama. Zay ala voatsatsa. Iala ny toratorana zay vao navozona voamasonanga tsa. Fa maninona? Anaty zavatsy ty. Taiza ny tany lany ty? Ana iny e. Fa izy ito e. Izy aloha. Na tery amin'ny piscine tery de io ny very. Ela tany tena mpangalatsy ato ala. Ora amin'izay a. Ity. Sao dia tokony anaty azy. Anao iny madama. Ohatra zay cadeau nomeko anazy tamin'ny anniversaire. Ana iny very tery amin'ny piscine tery iny. Ana iny. Fa tsy anazy zany. Zay ara mbola tsy nankeny. Tena mbalatra dolo koa ny ataony reto. Zay ke mbola tena mpangalatra eto. Tsy mpangalatra ahoana fa tsika olona samy eto zay manao piscine mbola tsy tena piscine zay vao hoe andeha ana iny ana. Ana tamin'ny mbola tena anniversaire ko tamin'izany mbola boay kely. De fa taty amiko iny zavatra tsy foko mihitsy iny. Miany kosa fa tsy. Sao dia velana moramora fotsiny zavatra zao. Very moramora hoa. Zavatra olo ty. Efa hoe anazy iny fa zany na me. Anaty fa ianao aza misantoka. Anniversaire ko tamin'ny mbola kely hoa iny. Tsy foko mihitsy iny. Mamy toka sady zay a. Mamy toka hoany e. Problème be. Tsy mamy toka zany fa toka kely ohatrany ve no anko de mama. Etiketi-po foana foana. Problème be inona ny etanao zao ajanonao fotsiny ery amin'ny piscine ery zao reto. Latabatra misy anao angaitiko iny anakanisanao manakorotana mpifankaty ety. Eno a? Satsy anao ndray iny. Ana reto ka. Iny ny zavatra ao iny ko. Ary mitovy mihitsy e. Fa ina fotsiny marova anao mainty. Fa iny le mampiady anareo. Iny nampiady anay teo azafady ranga. Azafady ranga. Iny adaladala fa ty mpanarinaretana de etiketi foana foana. Ary tsino sina mba mpiavana ary tsika anao mihitsy igny tena pisoloky ty namanao ty. Azafady ranga. Yala fa tenenina foana efa mamamy kely azambanao. Tompona andraikitra voalohany amin'ny fanananao ianao aza ty endrikendrika. Coupé. Dans la boîte. Mettez-les. Izay koa mararaka ny vaovao amin'ity herinandro ity sivilarire mazava mbola araka amintsika anatin'ny songadina very matoboka. Famirongatra amin'izao fotoana izao ny olona tratrany areti-tsaina eto Madagasikara raha nambaran'ireo mpitsabo mbola olana ny fahalafosan'ny fanafody sy ny fitsaboana fa indrindra ny tsy fisian'ireo fanafody napetraka araka izany ny plateforme des acteurs en santé mentale et soutien psychosocial na ny SPS ho fitaovana andrindrana ireo hetsika mikasika ny areti-tsaina eto Madagasikara mitondra izay songadina androany izay mamiteny Andriambolona sy Omegara Nevitsadina. Tsy fahazakana olana eo amin'ny fiainana sy fandraisana zava-mahadomelona no antony betsaka indrindra mitarika ny areti-tsaina eo amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao hoy ireo mpitsabo manokana ny areti-tsaina. Hita fa mihabetsaka ireo olona tratra ny areti-tsaina amin'izao kanefa tsy ampy ny fandraisana an-tanana azy ireo raha ny fanazavana. Hitanareo tsara zao fa be dia be ny antony mahatonga anazy raha zao nareo mandeha eny an-dalana tena tsolozany izay anankiray hoe indry iny lasa dala eo zany tena hoe fananan'ny olona le personnalité tsy mahazaka olana ray zay be dia be tsy mahazaka olana zao eo koa ny resaka zava-mahadomelona ndrongony jereny ny tanora be dia be no renireny foana eny tsy misasa marina fa tsisy ranontsika fa tena hita mihitsy ety kosa ny adala ny zava-mahadomelona ndrongony ny zavatra tsindrona zany rehetrarehetra zany zany mampatonga n'le areti-tsaina. Ny fiheveran'ny ankamaroan'ny malagasy fa resaka devolony areti-tsaina no anisany tsy fisiany fandraisana an-tanana ara-pitsaboana. Misafidy ny tondra ireo marary eny anivo ny toeram-pivavahana ny fianakavian'izy ireo ka mahatonga ny tranga fahasarotana. Ankoatr'izay anefa, olana ny lafo ny fitsaboana ny areti-tsaina amin'ny ankabeny eto Madagasikara raha ny fanazavana trany. Tsabo areti-tsaina manodidina ny 13 ihany no misy eto Madagasikara. Raha ny fenitra anefa, mpitsabo areti-tsaina iray
no hoan'ny olona 5,000. Olana ny tsy fisiny ny fandraisana mpitsabo manokana efa ny taonany maro. Nilaza ihany koa ireo mpitsabo fa lafo ny fitsaboana ny areti-tsaina. Dokotera fotsiny izay fa tsy manana hoe ity fa tsy maintsy anjaran'ny fianakaviana no mividy fanafody. Rehetrarehetra moa izany izay daholo tsy maintsy anjaran'ny fianakaviana amin'ny mividy fanafody dia matetika araka ny fianakaviana ilay izy. Satria mafy be mihitsy le sady lafo be ny fanafody izay vitsy ny fanafody eny amin'ny pharmacie sady lafo ny tsy misy accessibilité zany disponibilité des médicaments dia tena sarotra momba ny fitsaboana ny saina amin'izao fotoana izao. Afana mitondra vahaolana amin'ireo olana malafy ireo araka izany no nametrana ny plateforme des acteurs en santé mentale et soutien psychosocial ny an'ny SMSPS ivondronan'ireo mpitsabo avy amin'ny olavitra fikambanana tsy miankina samihafa. Raha nijery an'ilay fanazavany teo nareo dosy hoe antitra be ny infrastructure tsy ampy ny isan'ny olona mpisehatra ao anatin'ny fahasalamana ara-tsaina dia izany rehetrarehetra izany fanampianan'ireny ny fanaovana asa eny fotony. Zany tena zava-dehibe satria rehefa mbola tsy ampy aloha ny isan'ny mpiasa sy ny infrastructure misy eto Madagasikara dia fanaovana asa eny fotony zany ny vahaolana. Ny 20 sy 20 novambra ho avy izao no hanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny haren-tsaina eto Madagasikara atao etsy Mahamasina isy ny fizahana sy fandraisana ny tanana mamaimpoana ireo tranga mety ilana izany mandritry ny hetsika hoy ireo mpitsabo. Dia izany koa manakatona ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany tena kosa te manome fotoana antsika rehefa avy eo ao anatin'ny fandarana manokana izay irana amin'ny solombavam-bahoaka voafidy ao Ambato Finandrana ko azo misaraka amin'ny TV+ Madagasikara. Filomitompoko.